Eo ampelatantsika malagasy ny fanafody ahafahana manasitrana ny firenena eo anatrehan'izao crise lava reny zao hoy ny fanazavana nentin'Andriamatoa Rasolo André mpahay politika araka izany dia miantso ny zanaky ny malagasy rehetra tsy hakanavaka ny tenany mba hifanantona hitadiava mba olana. Misy hery telo mifandona eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny avy eto an-toerana ny pomban'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny mpanohatra sy diso fanantenana taminy ary ny hery fahatelo ny avy any ivelany hoy Andriamatoa Rasolo André manampahaizana momba ny siansa politika no sady mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ahafahana mamany disadisa samihafa dia heverin'Andriamatoa Rasolo André fa avy amin'ny malagasy no ahitana izany. Ny hery anankiroa dia avy eto an-toerana ary ny fahatelo dia avy any ivelany. Ny hery anankiroa avy eto an-toerana dia ny ray ny pomba ny fitondrana tetezamita tarihany Andry Rajoelina ary ny faharoa dia ireo rehetrarehetra manohitra azy na diso fanantenana taminy. Dia hery faharoa izany mbola tsy tafatambatra ho hery fa efa tsy miaraka intsony amin'ilay hery voalohany. Ka no tsika malagasy mitambozaovozeto dia tonga ny hery fahatelo avy any ivelany mitondra ny anjara birikiny hamahaolana eto amintsika araky ny fifanarahana sy niaritsika tamin'izy ireo fanarahana au niveau régional taty Afrika au niveau international tany Nations Unies dia mitondra izy ireo mitondra ny anjara birikiny. Ka ny fomba fahatongavana reto dia manosolo antsika amin'ilay hoe fiandrianam-pirenena. Ka eto izany mba te hiantso ny zanaky ny malagasy hoe marina fa tsy mitovy sy mifandona ny hevitra ara-politika fa firifiry ny hevitra disadisa ara-politika teto tsy vaovao fa tsy ny malagasy ihany mamazy. Koa samby zanaky ty firenena ity tsika aokotsika no andamina aokotsika ny hitady fahaolana. Araka ny hevitr'Andriamatoa Rasolo André efa nisy ny dingana izay efa natomboky ny FFKM amin'ny fampihavanana sy ny fitadiavam-baolana amin'ny krizy ary heveriny fa fotoana izao tokony jirena ny fampiarana sy ny fanatsarana ny feikevitra tamin'ny dinika samihafa notarian'ny FFKM.